Zay ny makasika an'iny rahampitso no ifidy izay solotena azy ireo eo anivon'ny filan-kevitra ambony mpitsara na ny Conseil supérieur de la magistrature ireo mpikambana ao anatin'izany isan'ny fandaminana ary isan'ny nomariana moa fa manerana ny nosy ity fifidianana ity. Rahampitso 24 novambra no tanterahana ny fifidianana ireo mpikambana ao anivon'ny filan-kevitra ambony fitsarana na ny Conseil supérieur de la magistrature. Ireo mpitsara manerana ny Madagasikara no iara isafidy ireo mpikambana 720 andrafitra ity filan-kevitra an-tampony ity. Ny fifidianana zany dia misy karazana birao-pifidianana asangana aorina isaky ny toeram-pitsarana misy eto anivon'ny firenena eo anivon'ny ataosika hoe fisarana fisarana ambony dia eo amin'ny fisarana tribunal de première instance tsirairay avy ary eo anivon'ireo no mandasabatin'ny mpitsara. Raha oharina amin'ny lalàna teo aloha dia nisy ny fantsina atao ary nentina teny anivon'ny anteny meram-pirenena tamin'ny alalan'ny lalàna fehizoro amitondra ny laharana 240 aotraotra enina manitsy ny lalàna fehizoro 7 aotra 8 tamin'ny 4 janoary 7 momba ny filan-kevitra ambon'ny fitsarana. Inona ny zava-baovao nentina atao anatin'izany lalàna izany? Izany hoe raha ny zava-dehibe tena hita aloha dia ny eo amin'ny taona sy ny amin'ny isa fa raha ny andraikitra sahanina sy ny andrasana amin'izany filan-kevitra ambon'ny fitsarana zany dia fanatsarana ny fomba fiasa no zava-dehibe koa angamba atao anatin'ilay fanovana fa ny zava-dehibe dia mihisa mba hisian'ny representativité bebe kokoa zany sy ny taona nisy fameherana taona no afana milasaka mba olona mba manana traikefa amin'ny raha-pitsarana no hafaka hilasaka mba ho fidilohan'ny filan-kevitra ambony mpitsara. Ny 7 novambra ho avy zao no andrasana ny vokatra ofisialn'ity fifidianana ity ary ny 7 volana desambra kosa no heverina ivory voalohany ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny CSM.